enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy tonga eto amin'ity lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity anio ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary mirarosoanao sahady ety am-piandohana mba hitondra fanentanana sy firosoana manjakariva amin'ny fanarahana ny tompo ny fandiniana ny ten'Andriamanitra izay atao eto ary ihany koa mba ahatonga anao atoky an'Andriamanitra hatrany. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay fa nomenao an'izao fotoana izao indray natokana ianarana ny teninao. Mangataka aminao izahay mba hamela amin'ny fahadisoana sy ny elokay fa tsy mendrika anao izahay ary tsy tomombana tokoa izay rehetra ataonay. Mangataka aminao hiteny manoloana anay ary koa amboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny tempoly any an-danitra. Ny tempoly any an-danitra. Ny faminaniana ao amin'ny Daniela toko 9 dia ny 710 ilay 310 andro rehefa afaka izany dia hodiovina amin'ny fitoerana masina sy ny afa-tsy nanjely voalohany manao hoe matahorana Andriamanitra ka hameo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana dia samy manondro ny asa fisoronana ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Manondro ny fitsarana famotim-potorana fa tsy ny fiavian'i Kristy hanavitra ny vahoakany sy hamongotra ny ratsy fanatsy akory. Tsy teo amin'ny fanisana an'ireo fotoana ara-paminaniana akory ny fahadisoana fa teo amin'ny toe-javatra izay hitranga amin'ny fiafaran'ny 320 andro. Io fahadisoan-kevitra io no nahatonga ny mpino hiaritra fahadisoam-panantenana. Ateraka anefa izay rehetra nambaran'ny faminaniana mialoha sy izay rehetra azo ny nampoizina noho ny fanambaran'ny soratra masina fa tsy maintsy iseho tamin'ny fotoana indrindra izay nampiferinayna azy no tsy natanterahany fanantenana dia nitranga ilay toe-javatra izay voalazan'ny afatra mialoha ary tsy maintsy ho tanteraka alohan'ny azahoan'ny tompo iseho hitondra valosoan'ny mpanompony. Tonga i Kristy tsy teto an-tany araky ny nampoizina azy fa araky ny nasehony tandindona dia atao amin'ny masina indrindra atao amin'ny tempolina ny lanitra. Asehony mpaminany Daniela fa tonga teo amin'ny fahagoly izy tamin'io fotoana io ary raha mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina indray aho izy ny amin'ny Daniela toko 7:17 ary indro nisy toy ny zanak'olona lavy tamin'ny rahony lanitra ary nakeo amin'ny fahagoly izy fa tsy nidina tetỳ an-tany dia nampanika kely dia ho anatrehany. Rehefa ho tapitra ny herinandro andiniantsika nyity boky ity dia aoka isika hita fampiarana izay maharesy lahatra ny amin'ny fiainanao manokana ny amin'izany fidiran'Andriamanitra antsehatra eo anivon'ny olona izany ary ny fanakakezany mandrakariva amintsika olona hatrany any amin'ny testamenta taloha dia fa hitantsika izany, testamenta vaovao koa dia hitantsika izany maika moa fa amin'ny fiainantsika andavanandro tokony ho tsapantsika sy hitantsika fa tena
te ho anilantsika te hiara-miaina amintsika i Kristy. Izany lesona zany eny mba hitondra hero antsika, tsy arovy mandrakareva fa tsy irery ianao fa Andriamanitra eo ankikinao ary te hisalama miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Te hamany olana ihany koa izy ary mila mahay miaino isika, mila mahay miatrika ihany koa ny toe-javatra rehetra. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Mampiseho ihany koa fa te ho anilanay mandrakariva ianao ary te hiasa aminay manokana amin'ny fomba rehetra, amin'ny tontolo rehetra izay iandreketanay. Toko malala ampahiratony masonay ahita izany fitiavanao izany sy ny fidiranao ny sehatry ny fiainanay, ka aoka tsy angozogozo izahay fa manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.